Tantarakumada. Record FM manolotra anao mandritra ty herinandro ity. Fombehivavy. Nosoratany ditra. Tantarakumada. Ary mampionina. Erlanto. Oloravaka. Sinaizy. Ralala. No anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanantotosa miaro fi. Fombehivavy. Sao dia tokony andeha hody amin'izay letsy amin'ny firy zao? Zay indray vao amin'ny firy koa zao ry tantely Ka efa maisona ko. Aizako hoe dia maninona nefa zao raha matory aty ndreka Matory aty ahoana ary? Zaniko. Angamba dia tsy haiko tsony ny anaovan'ny papa sy mama. Izy ve dia aninona teneny fotsiny hoe aniverseran'ny namako na tsy haiko ohatrohatr'izany Ela marina. Maninona ka? Na mbola indray aman-dren'ny namako aza mihera amin'izy ireo hoe ho ariso aty tsy avelan'izany. Maika moa hoe tampotampoka eo sady tsy hoe naman'izy. Ary mbola tsy ody koa en plus. Angamba dia polisy iray camion no mitady aheraka ny tanàna. Fa angaha dia tena tsy azo ivalozana mihitsy izany papa sy mamanao izany ka Taky ninona? Sady tsy mety koa izany tsy mody izany ka. Fa maninona nefa ry tantely Fakapanahy be izany. Inona aloha natao rano malalako Ka mbola tsy vonina ny amin'izany lesy Tsy tia ianao zaniko. Izany kosa Ahoana ary efa andesantsika foana kosa ngefa hoe oka izay ka leo be mba mahay baiboly koa ngia Krisy tiany lahy nefa tiany lahy zany foana ka porofoy ary ka efa porofom-pitiavako an'lahy nge zao mingitrika tsy mianatra lava zao io anatsika mody marary rehefa misy dia tokony alehanay rehetra ohatrany dia avy eo nefa mampiaraka amin'lahy ny ataoko ka fitomberimaina ny atsika raha zavatra ohatr'izao foanako. Maninona nefa zao tsy tianao izany ny firahantsika Tsy hoe tsy tiako fa mila sedraitsika bebe koa ny fitiavana ry tantely Inona koa zao ny idiran'izany? Ka izany angekino alalàna fa hoe tena tiako ndre dia tena tiako ndre tsy ambava fotsiny fa tena tafaray marina ny fo, ny nofo, ny fanahy rehetra iny eny raha mbola tsy vonona ndre dia tsy olana mbola tsy latsapaka izany ny fitiavandriko. Tsy marina izany. Izany ka ary andao ndry raha ody amin'izay fa tezitra indray zao elahy. Tsy haiko hoe tokony ho faly ve mandany vola sy fotoana amin'ny olona tsy tia akoriko. Elahy kosa efa hoe dia tianao efa midimy zao aleo mody amin'izay ka andao fa efa tonga ary mama efa sa zay vao tonga ka tsena kosa nge androany embouteillage be ny bus scolaire koa tsy misy ny amin'ny herinandro ty na zany azy efa aminenina sasany ange zao ry tantely raha nisy kely foana dia papanareo ny tonga alohanao andeha solakandra ary aloha zary mama sao dia tratraneto ka dia aza atao mandroa koa ny toy izao fa miteny anao azay misy lalàna atao trano fa tsy hoe izay tianareo hidirana akory ny hidirana endrery mama tena azafady fa tsy fananiako koa ange ny androany amin'ny manaiky oka tsy isony amin'ny manaraka ary mandala amin'ny solakanjo dia mimana fa inao lay no mitarika amin'ny fitoam-bavaka rehefa aveo oay marina moa mbola misy an'izany tena mbola tsy nanomana mihitsy tena leo aloha mijery an'izay fa mateto voakitoto ny fitoam-bavaka ato an-trano anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Sotra ny tantely ny taribavaka androany fa hitako hoe tsy amin'ny fifatohany ianao fa ahoana mifantoka ka namaky teny ianao teo intelo nandiso ny vavaka miakahana tsy hita hoe maninona papa koa zany tsy maninona izany fa ohatra ny tsy nahazo ena-kely fotsiny fa nangatsiaka angamba ny finoanao mihitsy no efa hitako mitady angatsiaka misy dia volo manelingelina anao any velany any
aza mitsaro papa fa diso zaniko. Za no mitsara. Hitanao zany, na ny famalinao aza, za indray ny lazainao mitsara ny disonao, dia mampitandrina anao aza zay azafady papa, mifona tompoko. Tapitra zany. Ao ary soa sakafo. Orse, fa mba ahoana koa ty Fania ty e? Fania izy Arse? Ka zanaka Monsieur Arjon ka izy ary. Ay, Fania kely. Ary elaela tokoa tsy nahita azy efa indroa alahady angamba izay. Ka inona fa lasa maditra be? Ka Fania kelinao zany tsony iny. Tafaraka manko izay mirahalahy hariva teo e. Niandry taxi be izy dia miraisiko tamin'ny fiara. Fa tena enjana hono ny ataon'le zaza. Fa hoe ahoana ka? Be efa malina be hono e. Efa manaonao sipa dia mahita izay tsy mody hatrano raisy ireny. Tsy indray tsy indroa lasa nandoko volo, manao fitafy mianjakanjaka. Ka tsy lazain'ny olona fa makorelona. Tena maty ny enatra hoy Arjon e. Vao mifehezina tsy mivoaka ny tranao hono. Tsy ny zanako aza any fa dia ataoko tsy mahetsika mikapoka. Ny ary eo izao vao jeren'ny masoko dia mifona. Ny azo ny tena maniratsiry e. Ny dina matranao fotsiny amin'izao fa tena miseho tsy laitra tenenina. Nga? Zany e. Goragora trano kely koa nefa ahitako andreny zanandreny e. Hita fa zany mihitsy. Zao mifafankio. Tsy adalako ny fehezako ny Angara misy malala zany tsy afa-baraka tanteraka izy mivady. Ka oviana tsisy alala moa zany e. Dia mitondram-bavaka azy fa tsy zaka ny vavan'olona raha izany ko. Mitsiriritra ny fistatelery izy hoe sambatra tsy manana zanaka endry. Aditra ninona koa moa zanatsika e. Raha reo mbola anidy efa tsy haiko tsony mihitsy. Dia arao maso foana fa reo zao ny modely am-piangonana seto an-tanàna ary amin'ny fianakaviana mihitsy. Tsy misy tokony hanovo zany. Iendre Resy firy mama? Andravaloha izy dia lasa niaraka amin'ny fiangonana namangy fahoriana any e. Za tsy afaka fa mbola be raharaha be. So aza mba nisy azy ny solo tena antsika fa ngaba dia bedo amin'ny papa teo raha tsy nisy nandeha tany Ay ve, inona ary ny anampiako amin'ny mamato e? Ataovinao ny loka fa za hipasoka ny akanjo entina rapitsika. Eny ary tompoko. Tsy nianjo atsony Krista aoriana le resaka iny. Dia ny saraka ve zany izay ny dikany? Nefa za tena tia azy. Dia izy ka nefa tao tsy hanaiky an'izany hoe aoriana Maria zany izy vao mahazo miray amin'ny olon-droa. Dia inona reny atoko e? Oay, papa? Efa ela ny joro teto tsy hitanao akory. Inona le zavatra aroaronao tsy mijanona anaty vilany io? Oay, loka. Loza fa potika tsy misy ilay trondro fa nangaroko indray. Lasa saina loatra. Papa, mifona. Ny amin'inona e? Potika ilay loka. Ka ny sainao ataony devoly matory anga? Andray kosa e, mifanohitra amin'izany. Misy mpiara-mianatra aminay ny saraka hono ny ray aman-dreny dia niteny ahy izy hoe mba ho eto am-bavaka fa nareo mpivavaka be dia variana tamin'izay efa nitondram-bavaka azy sahady Zany? Ty zareto zany? Mbola tsy fantatry papa izy fa ankizy vao niditra tamin'ity taona ity. Tena nitaraina kely ery izy dia nampahery azy sady nampanantena hitrotram-bavaka andry zareo. Tsara zany nataonao zany. Amin'ny fotoana mampifatoka amin'ny vavaka mamerina amin'ny vavaka ho azy. Ary batao le loka fa tsy maninona io hoe. Zany no tena hoe lainga masina marina. Saika ratsy iny raha tsy nahita tantara ny firovana teo. Dia raha tia moa tsy ato Krisy e. Zany efa niady mafy mihitsy fa tafavoaka tany an-trano. Aiza nefa moa izy amin'ity andro alahady. Sokoa namono telefonina foana hatramin'ny maraina. Mino ary angafa ato izy Tena mety ty nefa ohatry ny maheno lato ako. Aleo tomina mafimafy ihany ka. Iza koa ary zany manapaka rehefa zany
andaso aloha kisy jery an'izany fa raha le pakafako reny anga ia aloha raha sy valiny vetivety Tately. Bonjour chérie. Oui, inona koa ty paozinao? Vao mifoha mihitsy dia sao ve vao mifoha efa misivy sasany ange zao dia nge kiny andro piso hoe faninona ty aloha ndre tsara lahy kosa ary ve za mba tonga atika ka azy atsanylahy eto ambaravarana eto aho zany mandrapodiko rariva fa azo kokoa elaka aleo androso fa makamela miboridany ty raha misy mahita eto tsy aleo ve ki andrasan'ndry ariana rabe ary dia manditsika vetivety fotsiny ange andeha ho aiza ary aleo mijanona ato an-trano ihany ka aleo mitsangatsangana any ka any ambato fotsy ohatra na bypassy fotsiny azy fakapanahy be nge ato an-trano ato ka mitsoany aleo ato an-trano ihany tately ay andriamanitra Chris zao ny atao lato piso oka aloha oka aloha amin'inona oka aloha mapitsa vehivavy ato lasa jereo inona koa ary ty mbary ianao andana andraso aloha tately oay moatina akanjo ambany fotsiny koa nanaovako sy aleo iverina ka aleo laha resany vojina sao dia laha sao koiko zay vao tena votsotro eto nanahoana ianao tato azo tomitomany tately fa maninona kefa hoe marary be ho any nifiko zany tsy nandehanako mivavaka fa mamako zany dia mitomany manoatra koa ianao ty noho ny zazakely kefa hoe marary sy aminareo marina ny toerana mafy ny manjoa dia nidridridry ny tomany teto foana zany hatramin'ny maraina andray jereo ty maso anefa bongo be oatra ninona tsy mba arety nify kosa angamba mahazo anao ka fa every mama hoinona indray ka marary tena masiny tena trano foko rehetra no mangotsikotsika ny fonto mba hafa koa zany ka raha pe tsy mandeha dokotera fa any aloha retody fanaintaina ndreto raha mahafaka fanaintaina ny foko moa reo tsy milerako daholo na roa na telo fonosana aza aroko izay le ranomaso afa maika mandreraka ka avelao alory mama ho irerika ilaiko be zany zao arety nify hafahafa koa ny ianao zany ko ka marary be angele izy rehefa miresaka papa sy mama afaka mba miresaka kely aminareo ve tompoko azafady ny amin'inona izay ka ny amin'ilay fitsangatsanganana any am-pianarana ry papa tsy maintsy mandeha daholo ny eo izay tsy maintsy mandeha amin'ny fahotana ve zany efa niteny aho hoe tsy mandeha amin'izany nareo rovavy dia tsy jereo fizokinao vao nitenenina dia makatoa fa inona ihany ny sisianao amin'izany ijefijefy dia hisotrosotro sy anandrana hifopoka zava-madomelany dia inona koa matoky kosa papa fa zay ve dia anao an'izany mino papa fa miasa mandrakariva ny anjely mpiambina anay ka tsy amelana ianao an'izany aza omenao asa amin'ny zavatra azonao ialana mihitsy ny anjela azafady aza manome fitoerana ho an'ny devoly ianao tsy misy ka misy miditra ny fanadinana angery papa ny zavatra ataonay ihany fa tsy hoe fialam-boly fotsiny ny tantaran'ny rova sy ny mpanjaka ilaina be iezany iziko rova dia misy doany sy fasana sy ny tariny resaka sampy ajanony any zany faotana miampy faotanany ianareo andraso fa izaho mihitsy no nazavany amin'ny birao any ampianaranareo hoe tsy mahazo mandeha amin'izany ny zanako papa okizay vao tefaka marary ianao raha mbola manohy izany resaka izany eo leobeaka ka risy efa manao ny ataony ny fitsangatsanganana natenainana riana tia indray ty sakana amin'ny papa tena tsy misy mamy mihitsy izany atanondrako izany ka
dia tsy resaka amiko tsony angendre. Elaza ny tsy niantso mihitsy namono telefonina foanako. Fa inona moa izany no mbola iresantsika e? Ampianina nanaovanao areny. Tiako ohatrany sipa mitapy. Izy no tonga atao tranoko dia za indray nitadiavy ny ilana aty. Ka zange mbola tia anjery tantely e? Tianako ny nitsaka tsana ka. Amin'izay tena marikoriko. Vehivavy mitanjaka ny tratraka eo am-pandriana. Fahamerina n'izany resaka izany ve aloha no antony andehanandre aty ha? Mbola tsy afaka ihany izany ny alahelo? Andray, fa heverina lafita moramora nga izany. Ka votaiko mafimafy amin'ny fomba honandray arika. Tena tsy zakako kosa aloha no nataony lareny e. Dia sahany lave lesy. Amin'izay Oka izay ho ahy mifona tia malala hany marikoriko amin'ny mieritreritra ny vitanareo. Tsy tia akorika ela. Tia andrea ho ary tantely marina e. Ka inona nefa ary ny ranona tamin'iny e? Angatsy hoe porofom-pitiavana ny tantely reraka be aminao e. Ianao sady tsy anao no mbola manome tsiny ny vonina ihany ko. Andray Krisy. Ka zany ka vehivavy tsy tiako iny fa mba sendra tafaresaka fotsiny. Indriny tiako fa rehefa tsy mety indry dia hiezaka ity azy dia misaraka tsikako. Ka zange Krisy tian'lay e. Tsy vitako izany misaraka amin'lahy zany. Dia tsy haiko aloha ny amin'izany fa na izaho koa zange tia andre. Fa manome toky azy zany ala fa tsy miaraka tsony nareo sy ny vehivavy iny. Dia tsy ampirafy atsony ala. Tsy azoko. Krisy tantely fa ino ty ataonao ha? Anapirofo ny fitiavako an'lahako. Loza eso. Mandroso ohatra ay vendry e. Fa maninona tery tantely nga moa misy fotoanantsika androany ka ha? Tsy misy ka. Fa tsy mahazo makaty azy zany raha tsisy fotoana. Fa misy atahoralahy nga. Sao dia mahita olon-kafaty ve? Nga kosa moa zany ndraindray be asa dia manahirana amin'ny lehibe anay raha hitany. Azafady lesy fa tena tsy maintsy nakaty kosa. Misy vaovao lehibe ho lazaiko alahy. Tsy androko mihitsy ny ara ny ilazana azy mandra-piantso lahy rarivako. Sady tena tiako tenenina mivantana mihitsy moa zany e. Fa misy inona ka? Vaovao tsarasaratsy? Miankina amin'ny olona mandray azy ihany. Inona koa zao zany tsy tantely ha? Zaniko. Hitan'ny laza le niteneniko hoe ohatra ny hafahafa salama iny. Tena kany amin'ny dokotera dia aza miteny andry hoe bevoka? Fa zany bevoka zany re? Ie. Vaovao ratsy ho an'ny lahy zany le. Ka zany ve ho tsara e? Tokoa moa. Ka sao dia mba disodiso aloha ndre. Ndry ihany mantsy milaza fa ny toe-batandre hafahafa misy hoe 2 volana tsy tonga fotoana na tamin'ny fotoana mbola tsy niaraka tamiko azy. Dia sao dia mba ohatr'izay fotsiny ohatra Eny marina izany fa efa tany amin'ny dokotera mihitsy nanao testa dia hita fa bevoka. Efa andray 2 volana mahery ary. Fa le toe-batako izay no tsy nahalalako azy raha tsy izao. Ka ny toe-batanao koa zany hafahafa be ka dia mampijobokolona. Andray le. Zaniko. Sao ela vao miteny an'izany. Fa tamin'iny zany tsy nirarahany izay nahafahafa azy. Enjany zany tsy tantely dia ahoana zany zao zany ka? Ahoana moa fa makany an-trano nareo dia midinika ny amin'ny ivaditsika ka. Ivaditsika Ieko. Kotsindry ihany ny laza fa sarotiny sy masika ny ray aman-drenindre. Dia maninona e? Ataony vodiondro ny soratra amin'ny mariaziko maninona. Na masika azy izy rehefa elasin'ny fianakavian'lany makany miresaka tsy maninona izany izy. Tsy vitako fotsiny ny lazarery amin'ny zareo fa miandry anareo Dia andry amin'ny Paolo nareo raha izany. Anga vitan'izay hoe makany dia vodiondro dia soratra somary azy zany izy tiry tantely aza sainjazo ohatr'izany ndry ka. Fa tokony inona mihoatra an'izany ary vao mavita azy Ka ndry aza mbola tsy ampitoana korotro. Dia maninona? Dia tsy afaka misoratra ka. Mahita lalana amin'izany foana re papa. Rehefa tsy mety dia mba vodiondro fa raha fa ny lazan'izany samirery amin'ny zareo kosa aloha tsy vitako ka. Ka izay indrindrako. Ninona? Manala zaza ihany ny vahaolana ary tantely
Inona? Zaniko elana aloha ny amin'ity fa aleo miomana tsara vao misy an'izany zavatra be dehibe lazaindry izany Ainy tsy ampitoana zany afaka manala zaza fa tsy afaka manambady. Ka zay aloha no misiko. Aza asiana adevitra be ry tantely azay. Tsy raikotra kosa zany ry Krisy a. Tsy maintsy mankany aminay nareo. Ka andaso alodiniana tsara zany mandehana aloha ndrimody dediny io zany hevitra zany. Tsy afaka manatitra andrea fa tena mbola lasa loloatra raha hoe zao ny ala ato amin'ny borao ato Moramora ny lahy ery ange izany ry Krisy Zaho kosa aloha tsy aleto raha tsy voavaha ty ka hovahana ange izany ry tantely. Io azo efa manome vahaolana ko lavindry inona indray arika Ka ny any lava olana tsy mety amiko. Ka ny amindry tsy mety amiko koa ka dia tsy haiko zany. Dia hiala zany ala ny dikany. Zay marina lazaina fa mandany andro be ka moramora aloha ndry zay nge nitenenako hoe aleo aloha mody fa tsy toerana iresana an'izany eto dia manjary miady eto fotsiny tsika araka ny teny teo hoe moramoraina lasa tsy ampisainana lizy fa aleo samy mandinika dia miresaka rehefa Rovina tsy haiko hoe tongava ny an-trano misabotsy ohatra efa ela fa tsy tafavoaka ao an-trano amin'izany ka Rovina ary rapitso ka zange kimiasy reny ala afaka foana rehefa hoe eo namiko na nifiriko zao lasa hoe miasa lasa manahirana be koa ny ry ka hita mihitsy hoe manaizana andasako any an-trano zany ndre amin'ny firy amin'ny sivy atongany ok ary ary mandehana amin'izay aloha fa anenjika asa zany fa tsy akatra ty rapitsoko ny azoko dia roasina mihitsy moa ny olona zay indray filomary ilay mandra-piona Andriamanitro fonjeo dia sanatrika tena reny mihitsy ve ny hevitry Krisy anala zaza hony toa fona tombo dia ho vitako ve zany ka mino fa hevitra maimaika fotsiny ny azy zany dia ahoana moa zany ny lazako an'izany amin'ny papa sy mama tena mbola ato mangotraka koa iny jereo azy reny fi tratra ny resaka kely tamin'ny mpiara-mianatra lehilahy efa tahaka ny inona no nahazo azy nefa dia olona mifanena dia mba niresaka kely fotsiny kapoka sy tory teny lava ny azo taty an-trano roa andro izy tsy navoaka ny trano no ny levilevy teny sy ny vatany mangana tsy miditra amin'izany kosa ka dia ahoana ary nefa za mbola tsy ampitoana bevoaka alohan'ny mariazy loza tena nahaka vady azy Krisy tsy maintsy ankahala papa sy mama tena very aleo iteo rapitsy hoe aleo aloha mitolona-mbavaka dia atory be ahy zany aleo matory aloka nga mbola tsy matory se efa matory aka matoriko mamaly ka sy ve manontany tsy hovaliana inona ny olana tsy misy olana ka azana fiainana ary se ary aza manaiky ampandaingany satana seko efa hoe tsy misy inona rehefa efa mahay maminany ihany milaza fa hoe misy olana dia vinany eo zany hoe inona le olanako tsy fomba famaly akasitrahana nge zany famalinao zany ka sy mandreraka ka efa hoe tsy misy inona zao fotsiny ny ahy ny voninahitsika ny voninahitry Jehova tandremo tsy hanala baraka fa olona manana ny ajantsikatsika eto amin'ny tany amamonina sao any manontany lazaina fa tsy misy inona ka sao andohalika ny ranombary vao mipapapapa tsy azoko le tiany se ambaraka matory fa reraka tena nasako aza mba mahamany zavatra zany fa tsy haiko lasa ratsy tory fa toa misy zavatra manindry mandry azy zany tsy ampivavaka angambaka aleo mivavaka mangina ato aloha dia ahoana zany tena hevitra ela fa toa lany andro fotsiny fandinidinika sy mifangaringarika eto fotsiny tsika ka hevitra zay ho ahy
alana ihany ny vahaolana amin'io sady mahasotsika rehetra koa izany indri amin'izay afaka manao mianatra miaina milamina tsy misy disadisa amin'ny ray aman-dreny zareo koa tsy afa-baraka raha teo za moa hiasa mafy anomanana no avintsika dia mitandrina tsarotsika amin'sisy matahotra n'izany alesy tsisy atahorandry izany fanafody ray na roa na tsindrona indray dia vita manala parasy aza nge mbola marary kely fa zany mangitikitika kely fotsiny dia zay mbola ihany aninao ihany manko tsy mihany ihany efa mariny zany tsy tately tsy anao an'izany kosa ary Krisy tena mariny tena tsy mifanaraka amin'ny sitrapoko izany ka tsy sitraponao tsony ingeno atao zao mitsaly kosa ny saiko ohatry Krisy tsy napozy-kelany ianao an'izany ka tsy misy hoe apozina na tsy apozina izany fa miaina amin'ny zava-misy tsika indringeny mampijaly tena fa atoron-driky tsy mety ka inona indray ary fa raha tsy esorina izany dia inona ny atao laka dinona moa fa zaiko za aloha mbola tena tsy afaka akavady indri izany fa manampiara-bola zay nga no azoko atao dia inona izao no tsy mampitovy an'izany amin'ny ivaditsika na mbola tsy atao aza angehoany raha fa miara-mipetraka fotsiny dia efa mety na resantsika papa sy mama dia efa nampy eo dia anaiky an'izany zareo isika ny miara-mandresy lahatra anazy tena mbola sarotro izany ry tantely aleo esorina ihany io ka Krisy inona rehefa tsy mety an'izay dia ataovy amin'izay mety fa leo be an'izany resaka izany koa ka mariny andray kosa sanakao angehoany atao kibo dia maninona ka tsisy mahalala n'izany koa rangaha Krisy tsy vavanao zantro hainao tsara nefa ianao rery ihany niaraka tamiko hatramin'ny voalohany ny rahantsika dia midika inona hono izany ka ka inona ny lazanao hoe tsy misy malala izany ka tsy ala tamin'ny voalohany ihany ianao ny virjiny fa tsy ho mandrakizay tsy hoe raha virjiny ianao niaraka dia tsy maintsy any zaza ka mbola tia mihitsy angehoany testamana marina fa be voakara tsy mihina lay anamarina inona ka anga misoratra eo amin'ny testa ny anaran'irainy zaza mitapy ty Krisy inona tsy nisy olo-kafa nitiaviko ao fa tsy alao andao mihitsy tsika hiaraka ho any amin'ny dokotera ary raha zany ho any amin'ny dokotera zany dia efa ny analana io no atondiako any tsy vanina ianao tsy haiko aloha miezaka mandamina ny fiainako fa raha zay ny fahitanao azy tsy maninona tsy miovy amin'izany ny hevitra hoe alany io sady ianao zany koa nge ohatry ny sipamora be voka kely nitandro vao manomboka tena tafiditrako izy ony milaza be voka sady sipatsy eny aleo ahy andeha tsy ahitan-drariny ianao andao misy aloha mandehana fa tena makarairan-dobe zany resaka tsy mahasoa zany velomakisheria zany ny aina ka tianao raha Krisy indray tsy ho azondry amin'izany ireto eo rehefa be loha hitazona niniko mety tsy fatoranao amin'izany sy pakanosa tsy vanina lehilahy tsy vanina zanapoziko ohatran'izao tsy nanao andreny mety ny foti loatra fombehivavyka tsy efa namantatra mety vokatra tsy ny akory nitokako ny didiny Jehova nitsahako ny anatry papa sy mama fery aya matony papa zao ka amony tena aleoko miatrika amin'ny fitsarain'Andriamanitra tsy izay hiatrika ny atezero amin'ny papa sy ny fahadisompana tena tantely ahoana tompoko mandrosy mamy manao inato ianao efa adiny firy zay efa lazaina foana fa tsy afaka mitokatokana maharitra efa mampanita javatra samy lalao-finday indray manao fandinihana soratra masina ary mama ka tokony ny laza ianao fa tsy avy nianatra tonga dia mamotoka fotsiny ato oay azafady mama fa nisy tenina liana ato tafajanon'ila teto eny tsy maninona izany fa zany miala tsiny nanapaka ny fandinihanao rehefa vita dia midina misakafo ie ho avy eo tena losy ty mahazo aty tena efa ty andoha mafy mama teo iny sady ny salehibilehibe
aleo atao moramora ihany sao dia endry zareo any ambany any izany ka tena mitsaraka. Bately, miverena kely ange ianao zafady eny tompoko. Ahoana izay papa? Moizy ianao io? Andeha hianatra tompoko. Manodindinika be papa. Fa misy inona ary? Bately ndanange ajo kely mamanareo teo azafady. Eny tompoko. Mama, ajo papa ianao? Hoe ahoana izay misy ilay CA mipetraha. Inona ny zavatra nolazaiko momba an'ireo zazy ireo? Mba arak'se ve ny fiainan'ireo zazy ireo? Tsy azoko. Inona ny zavatra fenao anatin'ny akanjo be anao indry tately? Tsy manafina inona tompoko. Anky mbola manafina ihany? Tsy azoko izany ary papa. Ay tsy azonao? Fa ataony se inona ty zaza ary papa? Mifona papa. Mifona. Inona ny fonana inona? Nitsangany ianao dia mijoro tsara. Fa misy inona re olona? Zao. Tsy azoko misy. Zao misy an'izao. Tately. Mifona mama. Mifona papa. Fa inona re ty Andriamanitra? Ory tately be voky ianao. Mama ninona? Fa inona tsy nataonao e? Iza ndrainy io? Dia oviny? Taiza? Fa maninona ianao? Tena tsy haiko tsony ty reny Andriamanitra. Tena zaza manana baraka. Mpaniratsira. Tsy misy ilana azy. Tsy misy dikany taminao mihitsy ny fitaizana tao aminao Fa ahoana no nalalanse an'izao e? Nareo ny manaiky ajambain'ny devoly dia tsy mahitako. Tsy misy marina izay tsisy eo angiara-matoa e. Ary atsaharo ny ranomasonao manetsikelyko io Inona zao no atao amin'izao? Lazao. Mifona papa. Mifona inona? Vita amin'ny vava mifona? Inona ny fafambaraka amin'izao fiainana izao? Manontany ianao ne ahy. Afa baraka izay. Raha izao no misy maheno dia tsy haiko intsony. Zaza dala. Papa. Inona? Zaza tsy misy saina. Ataony satana fitaovana motika voninahitro marikoriko. Oka se marina. Oka aloha izay. Moramora ihany fa mitondra voka nge io e. Dia maninona ka? Aleoko mahita an'io maty miaraka amin'ny asa satana ao an-kibony ao. Andray papa. Andray ny inona? Mbola mamaly ahy ihany ianao Matiko ianao ny andao aloha tately mialahy aloha ianao eto. Makanesana eny efitra ao any fa tsy te hahita loza eto marina mafy e. Andao aloha. Tsy afa mamindra. Mandana andao. Dia ahoana izany ny hevitra amin'io zaza io papa? Ahoana moa? Tsy maintsy esorina ny zaza ao an-kibony. Lanitro, ko tsy fahotana mahafaty ve izany ry se Fa nga misy fahotana mahavelona tsy fahotana mihoatra ny fahavetavetana nataony izany. Ka raha maninona eo izy ka? Dia izay vokany eo zakaina raha matotia. Motsy efa tokony hiomana izy hoe fahafatesana ny tambiny ota. Enjana koa izany ka Andriamanitra ve dia tsy hamela ny elo no se ka? Mamela ve tsy hamely fa izy koa tsy hamela antsika sy hamela ny anarany ho afa-baraka ka izay ny vahaolana amin'io. Ndao eritreretintsika ihany izany tsy aleo ary ve mahita azy manambady asaina roson'izay lehilahy niaraka tamin'ny taniny raharaha. Mangina reny napetraka taminao ny fanaraha-maso an'ireo zazy ireo. Zao ny vokaniko izao vao hoe tsy aleo izao. Ka tsy misy nanapohan'izao kosa ngetsika e. Tena mba efa samyranao izay ho afany tamin'ny fitaizana saingy ndrisy zao no misy rano raraka tany tery se ravikazo nanitsana ka nde izay atao no heverina. Kefa izay no atao finareo tononkovy ny vadika mareniny. Izay no atao na iza faly na iza tezitra. Eny na izy faty olona aza tsy hamidiko ny elony mihitsy ny voninahitsika. Dia izay izany ko. Velo maray tanina rivo sy mirendrarendrany
Tananarivo sy ny sipa manjakeliny. Nyzay tantely. Na nahoana reo izay kaly iny na ino hoe tsy niasa antsony ahy. Sy izy koa raha ve moa izay ho tafavoaka ny trantsony. Mba misy enjana konga ilay ray aman-dreny. Maika nefa ka manondrana ilay zaza vao mahita irika kely. Sy aleo an'izany fa miatrika azy mianaka indray izao. Raha mba fantatrao matsy ry tantely mamy fa efa manambady aman-janaka za aty Morondava. Milay rangany fiainana rehefa sendra ny adala misy hohanina. Fotany tena hoe tantely matsiro. Okizay le ranomasonao fa tsy mahavita ninninna. Zao aiza le lehilahy nampitondranao io ozony io fa hoantsika izao. Ka miomany ianao fa mbola be ny atao e. Ka iza nger papa? Maninona? Tsy haiko tsony e. Tsy haiko tsony ahoana ary tantely a? Anga olona sendra hita teny amin'ny arabe no nomenao fahadiovanao. Tena zaza tsy manjary ty. Mahatsiravina. Tsy hoe zany fefalasa hony izy. Aina mitahiraka tamin'ny asany fotsiny na le any teto dia vita dia lasa izy. Lenao be indrindra raha zaniko. Ka nahoana ary se raha le any amin'ilay toeram-piasany taty fa tsy fantatr'ireo ve izay mombamomba azy a? Inona? Itony tena? Anala barabatana? Tsy anao an'izany a. Ary tsy hanome izany koa ny orinasa fa dia tsy maintsy miverina ny hevitry voalohany izany. Alana ny zaza okipinao. Andresy papa, tsy manaiky an'izany a. Fa izay heverinao fa manaiky izao ianao be voko izao a. Mila ny hevitra taminay anga ianao nanao an'io ka Ka efa io no misy ry papa dia ekena. Izany mba fa mahalin'le zaza mpaniratsiro ty. Izay indray no ampanekenao ny adalanao. Tsy afaka hitaiza zanaky ny fitsangatsangantsika. Oka ho fantatrao izany. Mitorotoroina tamin'ny eloka avokoa angatsika ry papa. Tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy izany no ampianarinao eto akory. Aza ny soratra masina ihany koa no entinao manadio tena. Ka raha tsy mety aminareo ary dia aleo handeha. Handeha ho aiza? Hiala eto fotsiny a. Hiala lavitra anareo fitandrona ny aza mamboninahitra ireo sy ny any Jehovah. Yesy, hevitra tainginy izany. Aiza sy roviana ny tsisy olona fantatra antsika hitanao any amin'izay tany alehanao any. Tsy mainka aloza. Lasy ianao any amin'ny efitrano any fa marikiriky ny mijery anao. Ito avy aty avelany ny efitra riseno a. Sa hitady vaholana. Nahita vaholana avy papanareo. Mety kokoa angamba ty satria na za koa aza tena tsy nanaiky le heviny voalohany. Saingy izy iny moa tsy azo toerina iny hitanao ihany. Dia hoe ahoana ry mama? Misy olona any manaiky hakavady ianao. Vonina indray anareo mianaka izy. Olona isa ry mama? Any izy ihany e. Tena tsy ho-posy matahotra an'Andriamanitra. Fahita olona ohatran'izany aloha ianao e. Olona efa narimin'ny olona rehefa vita ny nataony nefa mbola misy hakavady ihany. Sady manan-karena amin'ny manan-kajo io rangahy io a. Rangahy? Izy aloha dia efa lehibe. 7-20 taona. Andray kosa ry mama? Andray inona e? Izay no misy. Izay no nomeny tompo dia akasitrao. Sa aiza zao ny tsy lambody kely 20 taona? Aiza? Nakaiza? Efa lehibe ihany azy izany renjanako izany angefa tsy lambody kely mamy izany akory e. 30 taona izy. Izany anareo izany kosa very mama tsy efa zoko ny papa. Ka tsy lambody be indray izany ianao e. Ianao ty tena tsy. Izany koa zao mety efa manambady fa ianao mivendrana nanaiky ny fitahany. Tsy hitako inona no nanekena toritory araka tamin'izany olona izany. Tsy hitanao ry mama. Tsy hitako koa. Fomba efa fotsiny mora resy mpitiavana. Fomba vavy resy ty fa tsy fomba endrana. Nenao efa vendrarana avoleta manara-penitra. Raha tsy ambina ny fonao nambakainy satana. Okizay ka. Jere, tena efa lasa mpamalivaly mihitsy ianao ty. Mila délivrance mihitsy. Tsapako ka. Tena mila famonjena. Ka zay e. Ho avy eo Monsieur Arthur rapitso hidinika an'izay tokony atao. Monsieur Arthur? Tsy efa manan-javy kely koa ve izany olona 7-20 taona izany ry mama? Olona mbola tsy nanambady mihitsy izany e.
raha lany direkteur amin'ny papany ampiasana zany ka oka ianao tsy hanala baraka anay indray a tsy andro tsy antelo mama tsy misy safidy tsony zany ry tantely a zaranao aza misy an'izany afaka ny anao inona tokoa moa zay mahasoa retsy ny ataon'Andriamanitra amen hita mariazy tamin'ny monsieur Arthur lehilahy lehibe tsy nisy mpitety sy nahazo vady tany amin'izay tanina lehan-tany nitoeren'ny papa sy mama hofadiako manan-karembe aloha izy mpivavaka koa inona kory nefa n'izany eo fa fanafenany ny ratsy ataony zany rehetrarehetra zany olona tsy mifaditrovana biby toetra nefa tiana afatifaty amin'ny papa sy mama lasa saina be ny vadiko zany afondray koa ty marikoriko zany dra olona andeha hijery sakafontsika aloha re fa jerena tao inony manana piasa miandraikitra an'izany any antsika fa avindry atika ka tena tovavy kely ohatrandry izao mihitsy no tadiaviko nahazo ihany ny tsinony kely dia indry ty efa be voko tiako eny tsy maninona zany fa angamondry ho be voka mandavataony fa efa mila miteraka koa nefa fandrio a to tsy faly mihitsy fa maninona faly aka izao ry tantely efa vadiko indry izao ana kaza mieritreritra ny ho afaka eto tsony efa indry ny arenako dia indry kosa mba anahy izay tiako no ataondry dia izao aza imonjomonjona mihitsy aho fa halako fahasambarana ny ilaiko mazava mazava rea ry lanitro mitaramena be ny ilay sipakeliko ty mahafatifaty jereo fa mangovotra erika ala tena olona tsy mba salama sainy ty rangaty ka mariny ty olona ohatran'izao ve no vady vady se nanaovako voateo amin'ny alitara fa ho tiaviko ary izy rery mandra-piavo ny fahafatesana loza ary elabe any izany sakafo zany ry malaly andraso tsereko mihitsy ka ialako amin'izay aloha rehefa misirika fa maty ravina ka aza elabe any ianao piso ohatrinona ary no atao rakim-pisaorana amin'ity sady vady sahaza nomeny tompo aty nangina ihany se ny vavan'olona ny fosafosantsika tany ambadika tany maika indray aza ny tombo voninahitsika nahita ny tantely anaty katikaty raha ny olona eno ary se saika ratsy iny raha tsy nahita vahaolana tsika fa le zanantsika ve mba sambatra to ty tena loatra ihany izay mivadika na izany aza tsy indromandry ambavady ny valala fa aleo atao tena mafy kokoa amin'izay ny lalàna atao trano ato fitaizana ny fi tsy misy Arthur 2 intsony anavitra antsika raha mibrika eo koa io ka tsy efa masika ihany ve tsika hatramin'izay ka tsy ampy matoa nisy ny ohatran'ny vala raha matoa hividy fiara ray tsika dia mianatra mamily ianao dia miasa maka sy manatitra ny fino ataonao ny finday iny efa zavaina isan'andro fitaovanao amin'ny efitranony eo koa mila zavazavaina isan'andro ka aizanao hita vola vetivety eo hividianana nyity fiara ka ohatry milaminy ianao fa mpahanefo efa nge ny vinatotsika ny zanantsika moe hay tokoa moa dray hatramin'izao mbola tsy tonga ihany Arthur milaza fa taratara kely nefa inona koa moa ny rarahiko an'izany fa tsy zarako azy zaro-pisainana ianao tonga ihany za efa saky vavaka hoe engane ka tsota fody Ry malala Andriamanitro arovy azy ty somonaiko ty atotry mamaly zaho izay avolavona raha ka efa restory malala mamo mamo revo tsy maintsy mandeha azony zany azoko ka ny akamako mitakaro zazo foana amin'le vady vao
Ary avia aloha aty piso avia la aty maninona nefa raha matory atory ahony ny atao tsy vita akory ka atory ka avio aty ianao ange ary andreo izy ianao zany to manitrikitrika sy mitsaoka be va ahoana hoay izy eto tiany velao azy fa sao adininy ty aza fampivady eny tsika eny fa ianao ange mamo sady mahery setra loatra za ange mitondra voky io marinina za angano nametraka any tao za tsaro tsara fa tsy isapakabaty olona be voka mipandy afo zany na za na ianao samy mbola misy faty antoka ianao efa sisany olona sy tiany matona riny da ndray inona monitsenoko tsy misy fonarea velao ka zany ry piso ny manambady fahasambarana be to mbola matory ry tony tena miadana marina ny zanako eno tena nahazo tokantrano lafatra ihany le ondry kely nanidy ay papa sy mama manao onina reo tonga tsy nampilaza dry fa marary anga ianao mitoafafaka marary nino misy fa be voka ve agaga raha matoa ka misireradraraka lava sy koa ty sahala amin'ny tsy nandalo tamin'izany sady mianta be izy zao fa tsara vadiko fa mba mirena kosa retsy fa mba misy vahiny vedy tatelo fa maninona ianao to mitomany tsy maninona ary mama fa mitomany maninona ohatra ary maninona tomomangana sy maratra aminao tony ry tately mianjera ary mama laha ianaka ianao zany mianjera matetika hono rehefa lahy kely ny zaza ao akibo angamba tokoa ry papa dia efa nanantona dokotera ve aloha ahoana izy ny tsy anatona raha matoty fa iseko zato tsy ny dokotera ary ve ny natsony Arthur ijery azy aty ary maizany aza mba mihetsiketsehanao fa aza de mitorevaka be mampiasa kamony endrery papa izay aloha fa lasa ry tately ho tahiny Jehovah ny tokantranonao misaotra anareo nandalo efa nitondranareo tamin'ilay mofo mamy teo ve fi endretsy efa reto koa le poketra sy akanjo omena azy fa lery izy zao mahazo an'retiko mampamangy any amin'ny any dia mampamangy any amin'ny ravinanto any koa veloma papa sy mama veloma retsy tena tsy mba nienjery zany tately io ka aiza nisy enjera dia mangamangana ny sandry ny tare maratra ny sofiny ny tenda feno andreny susan reny ny maso bongo le rainy dia marina tsotsotra zavatra fotsiny fa za tena tsy mba mino an'izany ka manana olana io zanako io za ve noho ny fanambadiana ny tery mety izy mamorona olana mampijaly tena sa nefa na inona sabako mijaly izy ka inona reny ataoko Zafady urgenty Andriamanitro tena loso ty marina dia sanatria ve fa naninona aizy tately mitinilo mama efa eo an-tanam-pitsabo izy zao fa naninona izy misy inona tsy maninona izy ao fa nenjera kely fotsiny teo amin'ny tohatra nenjera kely ahoana ry Arthur novonolo atao indray zany zanako fa novonoko ahoany nofonoko indray ahoana koa moa mba feperikely ny vavanao ry mama ka hita mijaly mihitsy ny zanako eo anaovanao azy ay dia izay ataonareo ary efa eo ny zanakareo dia tsaboy ao afaka mitorokora sa be va mijolajola anazy
ary mitantara zavatra any angamba zany le tantely iny raha azoko tsara dia ahoana zany no ataoko raha sanatria manino koa tantely tena inona koa ary tia nataoko ty sianga aleo aloha andeha akasaina ny ivelany any ka rehefa lasa fotsiny le lehilahy tsy vaniny iny dia ina reny ataoko hoe aleo aloha mianso amin'ny papa sy fifa tena vaky ny lohako zany ka fahoana tsara mifantehana zay no ary aizy Arthur zay Arthur anao any tsy rarahako fa ny anjanako zao ny maiky fa ahoany tsy azoko mihitsy ange tsy maintsy ahiditra bloky maiky tantely zany ve atahorana ny zaza ao akibony sy ny andehibe mihitsy koa aza nefa izy aza hony to hoe mbola tsy nahatsiaro tena akory ange maty ny zanako tsy mbola misy maty reo fa aza manao an'io aloha dia ahoana inona no atao ka zay no ataoko inona ho avy eo ny dokotera ame fanafody sy ny fitaovana hovidiana fa ny olona tsy mahatsiaro ve moa azo atao opération tsy haiko tsy haiko tsony tsy haiko hoe inona ny atao fa naninona aloha izy eny enjera hony nefa za tsy mino an'izany mihitsy fa inona no nonao tsy haiko fa i Arthur ve mbola tsy taty fa i Arthur ve manahirana anao aleoko mandeha mitokana mivavaka ny ambadika any fa tena tsy mana fotoana any eto tsy azoko mihitsy ka tena ilaina tokoa zany zao tena enjany zany mahazo antantely zany fa Andriamanitra sisa no hera amin'ny fahavelomany matoky rersehany tompo tena tsy metimety zany nataonao zany se eno nareo vehivavy io entikentipo tsy ahoany dia manjary manao tao foana ahoany zany no atao andaminana ny Arthur raha vahanao amin'ity vavanao mipetsopetsony ity ny tokantranony ankizy tsy mipetsopetsona mihitsy tsapako mifahorian-janako fahoriana amin'inona fa tokantrano fefiny ary mbola ho teneniko mafy koa tantely fa tsy fomba mihitsy mitataratara ny fiaina tokantrano amin'ny olona zany enina ny ray aman-dreny aza ny vavaka no atao be raha misy olana fa tsy hanahaka ny tokantrano akory dia na dia mifaty ny zanako ao aza no avoaka ao an-trano angamba dia mbola tsy ahazo rariny any izy ka okizay mifamingavingana ary se eno mba fankatoavana ny didy hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo ve zany no ataonao an'izany tsy nisy fatina avoaka teo matoy Arthur nakasytanana dia nisy tsy nety nataon'ny tantely tao ary efa ninina izy fa tsy namono ny tantely ka inona indray dia efa zay zany diso aho zany namoaka n'izany vava tsy ambiny zany ka izay indrindra ndao antsika izao ifona aminy aleo tantely sy ny zaza aloha hijanona eto herinandro mba hifany eto aminao na tsy haiko arakarak'izay tapaka ny vadiny ihany io ary aleo aloha tsika hivavaka mba hiasany fanahy Arthur ka ho tsopo amintsika indrindra aminareo mianaka eny ary mahay zavatra tokoa Andriamanitra fa tena efa teo ambavahoana fahafatesana izay miaraka ny fonjeny nefa moa ny fahavelomako ve mitikinina to tsy hainy ihany hoe tsara taminay mianaka sa maty fa iny zaza iny very tantely tsy mety mihitsy raha tsy hitrotrona ohatrany foana tsy haiko hoe inona no anakaramana ny rondry raha ianao ihany no hitaizana iny amin'izay mandritry ny tontolo andro ianao azany aho tsy tokony hampinono mihitsy simba amin'izany ny vatanao mahafatifaty io retretitsy tsy misy mihoatra ny nonondrendre ny an'ny hafa azy efa tsy fida matoa tsy afaka manao an'izany ka tsy mety amiko mihitsy ka aleo mividy izay ronono mety aminy dia izay tokony ho zarinao matoka-pandriana amin'izay koa na iny fa tena manelingelina loatra amin'ny any le mariny ka zaza vao tsy ampy volana nge io ry Arthur dia maninona aza manao fitaizanantitra sy fomba mahandro ohatr'izany ianao ny an'ny vazaha zany vao teraka 4 andro dia efa mitokany ny an'ny vazaha zany ny an'ny fianaka viko koa dia ny azy zany ka ianao vadiko mila manaraka ny fomba anay lasa omeo androndro any ny zaza iny mba avelonao kosa ny zanako ry Arthur rondro rondro mba tasomy tsara reny le zaza fa aza dia fingitina be ohatran'io meo aty ateriko any raha zany ny olana rondro jesosy eo maty azanako naseran'le lehilahy kaiky ty ny sombinaiko marina jereo fa tsy matomantsono le zaza rondro
rio andriamanitra ka ianao mafotsinona ka olo fidianao lafo zao andao entina any amin'ny hôpitaly fa sy angana ianao hoe mampitrolana fotsiny atao tsy mety ho azany ianao tsy ody zany tsony ry tantely a mariny mandana vinjeo ny tokantranonao tsiry mama fa tolotrareo vonoana ve za sy ty zanakeliko ty e tsy verina antsony aho a ninina ataonareo ninona ndre ayady tantely fa manao inona ty arivariva fa misy inona e do mihenahena fotsiny nareo papa tsy ody any amin'ny Arthur antsony a lehilahy loza be ny anareo tsy matahotra an' Jehova aza de manoso-potaka mpanompon'Andriamanitra ianao a samy manana ny Andriamanina marina tsy ho any fotsiny ara tianareo ny avelomako sy ny zanako fa misy inona nefa e mpamon'olona iny e sady mpimamy ny mpijangajanga mpiteny ratsy ry lanitro tsy mihina ny zany ary tantely dia azo amino ianao ry papa tsy mila finoanao koa zany fa mifatongava-tsainanao moramora ihany ianao ry tantely fa to efa tsy famalin-janaka amin'ny ray aman-dreny ntsony zany ataonao zany a to efa satana no miteny fa tsy ianao a ianao ty ry papa tena tsy ako e ny fahoriako tsy ahoanao fa satana ihany ny foazonao omenao tsiny tena tsy tompony tena n'izy ramatoa aleo iantso pastera fa efa tsy tantely tsony ty ramatoa Andriamanitra aleo andefa nareo mihitsy nefa tsy manana fosi-saina matakatra ny zavatra iainako e lazaina satana daholo izay tsy araky ny eritreritrareo fa hoana indry izay iano a asanao re tena mijaly iny zaza iny tena mpijalin'ny demona izy ny Arthur-anao no devoly velona mampijaly azoko maninona se koa nga mivavaka ho azy aho e Andriamanitra arova izy mianaka kely tsy afaka manao ninina voagezany reto herin-dehilahy reto tsy ho aiza moa zany tsika ry sombiny aiko tsy misy azo sika hitarainana za tsy mba manana namana azo ale reo namana mpiara-mivavaka tsy handray azy zany fa tsy maintsy hiteny amin'ny papa tena tsy maintsy manao an'ilay hevitra tato-tsaiko ihany aka tapaka ny hevitro mifona ankiavitra kely koa tsy maintsy misaraka le isika farina ny tomany teto tena so dia midiany ary le tsena apetraka eo mimparikinina nakaony surface andry efa azoko antoka kokoa hoe olona mety hahavitandriny andray andry eo na mba hahita hevitra tsarany amin'ireny tompo ireny na tsy haiko hoe mifona kineny sa nara-maso tsara an'izay olona mandray andry andrekako to tsy misy miraharaha akory le zaza marina andalovan'le olona fotsiny tsy ereo renindray misy olona oe to tsy manisy maso akory nefa le zanako efa mitomany jesosy io tena mangodika ny foko mijaly eny le zanako tsy miraharaha le olona fa mijery telasa tena mba olona tsy matahotra an'Andriamanitra ka amin'izay vehivavy daholo ny ankamaroan'le mandalo nefa tsy manana fo mangoraka andray kosa tia zay zaza moa vehivavy reniny tsy manamanitra azy tsy matahotra an'Andriamanitra ko nahoana ny hafa no omeko siny amin'izany alaiko ny zanako ka tena so mbola tsisy nandray izy izay misy any misy anao sombony aiko mangina fa ho avy ndeny aleo mody ihany alohantsika aleo mody ihany alohantsika sombony aiko tsy mitady hevitra elana amin'izao fonja mangeja azao tena mila mandinika tsara nefa dia manomana drafitra matipaika kokoa
Iady atsinina manomboka eto fa tsy vita ty volo sy latsy ty. Indrindra ty zanako ty aza dia miaritra ngidy sahady. Tsy manaiky an'izany intsony ka na lalàna inona na didy fahafiry voadikako dia tsy maintsy miala amin'izao Le hevitra nary zanaka tamin'iny ara tena tsy mety. Oay, aza mandona rangaty Ianao tsy mifantoka amin'ny lalanao zano. Tately Krisy lozako ty marina. Andro rao ny janonako eto Antananarivo dia tafahoana amin'ny tately. Boribory tokoa ny tany. Ianao Ty ve le zanaka Tsika, tsy izy io. Efa nalako ny ianao. Aza mandainga ianao hoe dia zanak'iza zany io Zanak'olona taizako. Zay aloha fa veloma Tately Tately Andriamanitra, hafahafa be zany. Olona efa natinoko. Olona fositry ny fahoriako koa nefa. Azafady rado mba arao kely ange iny fiara kely menamena iny Azafady. Sokoa aloha ty soferako ty fa mahatsapa ny fahoriako dia manaiky mitsokombakombako tsy atahorana ilazany amin'ny artura velively izy. Ary mety tena mila ny fiaraha-miasany dia rahako ny Kristy ataoko inona. Aleo andeha fotsiny mbola nanakotrosy ianao. Andriamanitra, misaotra anao fa taiza ianao ry tately Natsona tsy azo ao telefony. Tena tsy haiko mihitsiny. Tena ratsy nainandainga angamba dia afa-baraka tamin'ny fianakaviam-badinao teto. Ny tena efa saika ampandreny polisy. Rainareo any tena tsy haiko tsony atezerany izay fahasosorany sy ny fahasahiranany any. Fa misy inona fa nga ianao ty moa mbola sy nare vaovao toto tsy taitra akory ianao. Fa misy vaovao mataitra angary mama fa taniko ato trano izao mataitra ihany. Fa inona fa tsy nalaloza mpifamoivoizana amin'ny vadinao accidenté. Dia tsy maty. Ry tately fa ahoana koa ary izany fanontanianao zany? Amin'izay tsy mihetsi-po akory ianao. Ka maty ve sa tsy etsy ihany foko. Tena mba niova ianao ka hafahafa mihitsy. Mama, tsy hafahafa fa normal zany. Eny tsy maty moa izy matoa tsy nisy faty olona be dia be ato an-tranoko. Tapaka ny tongony, ny lohany koa tena voadona mafy. Tena sarotsarotra ihany Anga andrasora aloha zary mamesy olakanjo dia ametrapetraka ny sakafo sy ny akanjo ny avitra mipitaiza azy dia andeha antsika. So maty eo mantsy ny mararoko. Ingana re ianao fa dia efa tena lozaka. Firy andro ianao tsy hita. Tena tsy azoko mihitsy. Sa koa aza mba tsy mahazoko. Mba entinora letsy ampentsera andray ny lisany. Tonga dia aleo hitsotra eny am-pandriana ka ary inona koa ty mampimeany tately. Ka misaotra anareo reto ty ny volanareo telahy. Fa inona le mampitsikitsiky anao Faly amin'ny fahavoazako. Ka mba mitsikitsiky ako. Anga moa tsy efa tsy sarika sy mahafatifaty ny ilainao ato trano. Ny ianao efa tsikitsiky hafa mihitsy ka. Rehefa tsika rery Artura dia tsika. Tsy misy hoe hafa na inona. Ary mbola iome mihitsy azako. Mpamosavy ianao malemy ihany ty tompony sandry sy vola ato trano. Misy fetrany ihany koa zavatra rehetra raha vady Lasa ianao mivoaka, lasa. Mifangatsy tianao indray mahita ka vehivavy ratsy saina. Ary angamba misy idiranao mihitsy ny lozana azo ahiny Adala, reny natao hoe accident nao misy idirako ny amin'inona. Tsy nahazo nisatry ny fiarako tamin'iny nefa fiara milamina be iny. Ka tadidio koa fa ninona lazainao dia accident iny. Ary ianao koa dia nainoana fofona alcool. Ka tsy anandraro ny velively zany koa ianao Zay fa monjy ny zanaka aloha fa avelako aloha ianao Avilo ianao aty fa misy resaka tsy mazavy zany Enzeo raha
pozinao e tantely oa tantely afaka amin'ny herintsandra mampahory aloha azay tsy isy arturandaro ka sy anera iray aranofo amin'ntsony vita aloha ny herisetra ranofo afaka amin'ny ampahany koa ny fahorim-panany ainako tamin'ny fandasany aso ny fampitsaliana zanako malemy izy izao tapatongotra ve mitolandamosina koa misy maromaro tapaka ka tsy afaka mipetraka mahitsy fa mitapotapoka ihany mahery ianao fa mbola mahery no ianao ny vehivavy rehefa entopony mafana ny fankahalany izao ho aiza ntsony zandray aloha dia tsy karakaranao izany ny volanao ny aloha hitenana karama olona n'olo akanjo anao hanasa sy amitra da resiko aloha ianao izay oay nareo mianaka ve mba androso andray tonga tsy nampilaza inanao atao loka ry se tantely maninona ty nareo manao amin'ny papa salama retsy fa manao inona ty oa papa koa zany fanga tsy mahazo maka ty izay ka fety angendro any ka izay mihitsy ny andro fety dia nareo makaty dia mba ahoana ny vadinao ahoana moa fefa manana mpanampy roa manokana izay karakara azoko izay mianaka mba te voaboaka tsy hijanony leto ange izay mbola andeha hitsangatsangana kely any ary izay rehefa avy misakafo tsy azoko tena janona rery ohatranao izany artura ka hoentiko aty indray ary ve fa ry papa koa angay misy tongotra fa mandesa lamosina afaka hiakiny ijoroany sady tsy rery izany izy ao mpanampy telony anay aho efatra trampiamina azy kivy aminao ary tantely sy mba ny fitondran-tenanao zany ve no taizananao zany no voady nataonao teo amin'ny altaramasina tsy azoko ny resaka tiany papa tongavana ka ny vadinao any marary ianao mandeha aty sy ary tsy voandro any fa zao aloha ianao ny tonga aty fa ny andro hafa tsy hainay hoe makaiza indro mako izay artura ny antso anay tamin'ity herinandro ity nanontany hoe aty ve ianao marina tokoa izany ry tantely fa makaiza ianao ty ao ihany fa izy ny tsy malamy ka ao izany ianao fa tsy mijanona eo anatrehany na salama na marary ange ny voady ny fanaovanareo voady tena manala baraka ianao ty ka tena manosy voninahitra tsy diso mihitsy fa ato ty adresy ty ato ny olona manimba ny fiainako o ty fa iza koa ty olona ty tantely ay ianao azafady ramsea fa izy ianao ny to mitsotsotsy fotsiny aty antranon'olona ty fa inona mbola olanao amiko tsy efa samy manana ny fiainany ve tsy azoko ry tantely fa izy io tolozanao mitsika vendrana eo fotsiny izy ny kristian na krisy amindry papa sy mama andray to mba tsara narany eringa nefa to olona tsy malala fomba anaro ny zanakareo fa mpanakorotany izy mihitsy tsy nalala fomba za ve mpanakorotana sa ianao mpamotika fiainan'olona ok zay izy olo tantely fa mahatsiravina zao to tonga atao tranoko mihitsy ve ny olona manosom-potaka aminy hoe anarina ny zanako izy le olona niaraka taniko le renjanako le nitarika amin'ny fijaliako rehetra ahoana ay ainganina miravirana metavetany zanako mela aminay ianao fa mpanao eloka miaramila ny satana avy mitonatonananao inona ty zaranao tsy nitory zay tamin'iny tenao indray ny mangarona ty iano anao inona ty moa zany ianao tsy ampy anao ny kitra nampitondrainao anjanakay togisa mangalakesa ange ianao zany eny diso angamba fa za koa tsy terena nambady azy za efa manana vady aman-janaka ary zao ny mpiteny zao ny tokantranoko zany namotika ny tokantranonao sa biby ao anatinao io sao dia marary saina ary ianao ka tokony eny anjanamasina ny nalehanao fa tsy nijanona teto an-dranomena fa tsy azoko fa misy inona fa inona indray zany nataonao zany ry tantely tonga tany amin'ny vadiko izy eritrereto ange hoe tonga hatrano moron-dava izy anakorotana anay fotsiny tsy haiko izay ny lazainy ambadiko tao fa dia lasa mivady aman-janako lasa
tsy lainga marina narahana pirofo no meko azy fa niarakitsika ary zanako hiavitra ary mbola mitoy ny fanitsakitsahana nataonao azy ary tao anaty iray volana maherina ny rahakolona na rahako ny ataonao dia efa firifiry ny vehivavy tahanao sandotonao ny asy ny tokantranonao azafady raha va ny tokantranonao satria nahiratra amin'ny mason'ny vadinao fa tsy misy hidirako tompo voadidina dia faly amin'izany zany ianao io zao dia ampiovin'ny eo amin'ny fiainanao zao zany ka ny aloha tsy miova fa ny ianao ny miova tahaka ny nanovanao fianako feno herisetra fitiavan-tena ihany adaly ianao hoe tena adaly mandehana re iresan vadinao fomba vavy koa ny azy iny mora mamela heloka engane efa lasa izy telo mianaka efa tsy misy fianakavinana ray aza tsy mahalala an'izao toe-javatra zao anga tena efa mitapo mihitsy ianao ty ka aleoko mandeha ndao re afaka mbola mifampitatsika raha vonina ianao ka afaka mbola mifanimba kokoa raha mbola tsy amin'ny izay nataonao dia apio dia avindray mama tately tena efa tsisy tsony ty ataonao ty vitanao koa no mandrava-tokantran'olona andray iny olona iny namotika voalohany dia zandray ny diso ka efa navozin'ny tompo ny fiainanao tamin'ny alalan'ny Arthur fa ianao no manetsy tadiny okizay ry papa i Arthur zandray dia toy mifasana amiko miandry mahazo maika aloha ny fiainako nisy azy azanarinareo tsony ataovy toy ny hoe afaka didinareo aleo hiaina fa azaketsanareo amin'ny voninahitra reo tsy mba tsapanareo nareto-poko enina nofoko aza ndray izany vavanao ry tately okizay ny herisetra ataonareo rehetra amiko ty tena daholonareo ny voninahitra reo ny tompontsoanareo maika misaotra tamin'izay vitanareo fa izay koa ny vitako velominareo dia samy mandiny tena dia mibebay aizany zanako teo andehanana hitsangatsangana vatsy tena enzany ty ka andriamanitro tena efa fanaratsy matianina no amin'ny zazy iny fa tsy matsotsotra tena zaitsika vo tena fabaraka raha matoa mariny fa nitera-dozy iny ny tiatsika zaza inona loatra iny tately iny zaza inona moa fa tsotra ny zaza rehetra solafaka saingy tsy haintsika ny nanarina azy tsy haintsika ahoany zaniko fa narenana nisy ohatry reny nanomezana azy vadieny sy mpanankarenireny ve asa lorsy tsy manome tsiny loatra azy tsika mivady koa ny mila mibebaka araka ny teniny fa isika naninona afa baraka amin'ny fiangonana sy mifehrahamonina angetsika efa miely zao fa hoe hitately ihanyony na tonga ny lozana anjoany Arthur nomeny toka nisy fanafody dia tsy nahatana ny familiana ary efa nisombainy melona isatry ny fiara dia tately ve ny navita an'izany raha matoa dia nefa nentiny devoly izy ny devoly aloha tsy inoko fa mahavita an'izany kosa ny fomba vavy rehefa tena ty dia mahavita zavatra tsy takatry ny saina dia tsy misy afa-tsy izay koa rehefa tofoka nareo amin'ity fonareo ty ka manao tao foana ho ary nareo amin'ity sandry sy didy jadona nareo ty ka lany lohan'ny vavy ry zay haino loha mitondra fa tsy lohamboto se zany koa anie ka fomba vavy fondreny mahatsapa ny fangiry firinjanany ary marary aina ihany koa zany makarary aina ny tony fa tsy fahambaraka fiaina tokantrano zany eretana zao lasa ny ano ny volabe zay azo nalaina ny firavaka sy ny fiara dia tsy hita ny tatelinao dia tsy maharary aina amin'ny zanatsika ve se fa maharary saina amin'ny enatra sia hoe marina ny azy azo ny nalainiko vady vita soratra angery zareo fanana no mifananany Arthur inona ny olana tena ny findrano ny devolony koty raha matoty tsika ary papa ny napiditra devoly tamin'ny fanerentsika azy anambady an'iny lehilahy lehibe tsy manjary iny ary iny ny namidra devoly mahasasa ratsy taminy manginaka mila mivavaka sika ivahan'izao olana zao marina mafy tsy vavaka rahana fifadikanina 7 andro sy 7 alina ny tendrombohitra zay vo andaitra dia atao zany mitako mety aza dia manao fivahinina masina mihitsy sady miala mivava amin'ny fiarahamonina eto mihitsy koa aloha amin'izay fa tena tsy zaka mba tsy namanao aloha amin'ity ry papa
za iny lasa hitady anjanako sy ny zafikely. Zeno vereny aloha ianao e. Andriamanitro, fa vehivavy inona reny tena misaina amin'ny fo marina ka dia inona zany no ataoko? Ty vao tena loza, tena ho afa-baraka. Tantarakomada. Fom-behivavy. Nosoratany Ditra. Tantarakomada. Ary mampionina Erlanto, olo-ravaka, Sinaizy, Ralala no nanome aina ny tantara. nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Fom-behivavy. Tantarakomada.